Mbola makasika izay satamfena Antananarivo renivohitra izay hatrany manana ny fomba fijery ny olon-tsotra olom-pirenena tsotra sindra ny mpanonga izay namana teny an-dalambe rehetra teny makasika azy ity arahantsika ato anatin'ity sary manaraka ity ny hevitra izy raha tsy dia mety amin'ny loatra no Antananarivo no zarazaraina inona ny antony izao zany ny antony zany Antananarivo zany efa mampolo taona nefa hatramin'izay no tokana ihany fa ireo zanaka Antananarivo raha zay ny mahafinaritra azy milaza azy dia ireo commune manodidina izay efa misy amin'izao fotoana izao dia izay angamba no mety ary ny tompony andraiky tanà efa zany nandany azy tamin'izany fotoana zany fa le izy nefa tsy dia nahafantarana zany hoe tsy nalefa tany amin'ny vahoaka maro be fa tany amin'ny solom-bava-vahoaka zay lazaina fa solom-bavahoaka ny vahoaka ray manontolo ka amiko dia ohatrany tery ny lalako ilazana fa hoe mety amiko zao izy tena mbola henoko tsara aloha mbola sy tena fantatro tsara le hoe statut ny fean'ny Antananarivo fa ala pandemia raha ohatra ka mandray ny andraiky ny tsara araka ny tokony ho izy le izy dia mety misy lafy mahatsara azy ihany satria azo eritreretina hoe lalana zany mety ho vetivety ihany dia mety ho vita ny lalana sy ny fandriam-pahalemana sy ny karazana fa raha tsy zay c'est pas la peine lalao ihany nama le firaisana enina no atahorana raha hoe mivadika amin'izay mbola be pitsopitsony be zany zavatra io zany samy misy mahatsara azy daholo teo amin'ny fanatanterahana azy no mety misy lesoka na mety hampahomby azy fa amiko manokana aloha raha ny hoe fanatonana ny vahoaka zany amoramora kokoa le fanatanterahana ny asa dia tsy taoko izay maharatsy azy fa ny amin'ny tetika politika ndraiky tsy dia faiko loatra zavatra zay fa amiko zany fanakakezana ny vahoaka zay efa mitombo betsaka eto amin'ny tanàna Antananarivo